للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف ثواب بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fanny meraba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ity fandarana émission islamique izay resadresana manokana mahakasika ny tantaran'ny mpaminany Mosa alayhi salam. Ary hitantsika efa andro maromaro lasa izay dia mahakasika ireo bani Israely sy ny mpaminany Mosa. Ary farany teo dia hitantsika ny fivoahan'ireo bani Israely avy ao Egypta nandeha tamin'ny toerana anankiray sy ny fifaninany Mosa alayhi salam tamin'ny tompony indray. Ary rehefa avy eo dia nisy ilay fitina lehibe, izany hoe karazana korontana ny créé ny nataony izany lehilahy antsoina hoe Asaniriny. Aoriana zany dia nisy ihany koa fitina lehibe nataony lehilahy antsoina hoe Bilam ibn Baora. Ary rehefa avy eo dia Mosa alayhi salam niantso an'ireo bani Israely mba hiditra ao amin'ilay tany ilay voasoratra ho azy ireo, saingy kosa nanday izy ireo noho ny fisian'izany hoe peuple géant, ireo olona ranjanana, izany hoe poniny izany tanàna izany dia ranjanana tamin'izany fotoana izany, ka natahotra ireo bani Israely ka tsy nentiniditra tao fa niteny tamin'ny Mosa, mandehananao sy ny tomponao ary miadiva nareo, fa rehefa vita ny adinareo dia ny tenanay hiditra ao amin'izany tanàna izany. Ka tompo ambaso fantarany nanome afatra ho an'ny Mosa fa ireo bani Israely dia hovely eto ambony tany mandritra ny 40 taona. Inona no antony 40 taona? Satria araka mbolazantsika tamin'ny lasa teo fa hoe mila génération vaovao ambaso fantara aorian'ny fa 40 taona dia maty avokoa ireo lehilahy, izany hoe ireo lehibe izay nandahany izany fidirana ao amin'ny Ardul Muqaddasa izany, dia isolo tanora dia Yosha ibn Nun, izany no lehilahy anankiray nitarika azy ireo ka nalokotra ny tanàna ny Palestina ary nahazo an'izany tanàna izany. Taoriany fibebana mafy izay nataon'izy ireo. Ka amin'ity andro an'ity dia ndao tsika hijery ireo karazana ahdath, ireo zavanitranga nandritra zany 40 taona navery an'ireo bani Israely tamin'ny toerana manakaiky ny Quds, izany hoe tsy manalavitra an'izany tanàna ny Quds tao Palestine no sady tsy manalavitra ny Ordon, ny Jordanie ihany koa ny toerana nisy azy ireo, fa teo akaiky la mer morte, izany hoe Bahr al-Mayit no nisy azy ireo nipetrahan'ireo bani Israely nandritra ny 40 taona. Ary tao anatin'io tanàna io ihany koa no nahafaty any Mosa alayhi salam sy nahafaty any rahalany io Haruna alayhi salam. Fa amin'ity andro an'ity dia ataontsika hijery rehefa Mosa alayhi salam avy niona tamin'ny tompony dia nitondra Taurat, izany nitondra ilay afatra masina avy amin'ny ambaso fantara, ireo lalàna tsy mahazo mijangajanga, tsy mahazo mamono olona, tsy mahazo misotro toaka ary tsy mahazo manao zavatra voarariny. Amba misy didi folo no mety ambaso fantara ny Mosa niaraka tamin'ny Taurat, ilay lalàna sy ilay boky masina no mety ny mpaminany Mosa alayhi salam. Ka rehefa tonga tao i Mosa alayhi salam dia niezaka nyresaka tamin'ireo bani Israely mahakasika an'izany Taurat izany. Saingy ireo bani Israely kosa nisy ampahanany ilay voalaza tamin'ny didi folo dia noeken'izy ireo, fa misy kosa ampahany tsy noeken'izy ireo satria izy ireo tsy mifanaraka amin'ny vaninandro izay iainan'izy ireo izany zavatra voalaza ao anatin'ny Taurat izany. Misy ampahany amin'izy ireo dia tsy noekeny bani Israely. Ka rehefa tsy naneky an'izany izy ireo dia tantara Qur'an al-Karim nisy karazana hoe fampitahorana mahery vaika avy tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Inona zavatra izay nandalo? Rehefa izy ireo mipetraka amin'ny toerana izay misy azy ireo dia nampiakariny Allah subhanahu wa ta'ala tendrombohitra anankiray, izany hoe tendrombohitra izay hitan'izy ireo lavitra dia nampiakariny Allah subhanahu wa ta'ala ary nandeha izy io nandeha teo amboniny ireo bani Israely ary nietritra izy ireo fa hilatsaka eo amin'izy ireo izany tendrombohitra izany. Fampitahorana avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany mba hakany ireo bani Israely ilay Taurat na ilay didi folo amin'ny fomba izay tokony anatanterana azy. Ary Allah subhanahu wa ta'ala tantara amin'izany ao anatin'ny surat al-A'raf niteny izy manao hoe wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahum waqi'un bihim
khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Zany teny Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nampekarinay teo ambonin'izy ireo ny tendrombohitra, alayfisarantsay tendrombohitra lehibe ampekarin Allah subhanahu wa ta'ala eo ambonin'izy ireo tahaka ny rahona, zany tahaka ny rahona. Ary ireo bani Israely nieritreritra fa hoe ilatsaka eo amin'izy ireo zany. Ary Allah subhanahu wa ta'ala dia teny khudhu ma atainakum biquwwa, raiso amin'ny fomba mendrika izany taoratina ditofolo zay nomenay anareo, wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ary vakinareo matetika zany mba ahafanareo mahazo an'izany fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ny tranga voalohany, ny tranga tamin'io toerana izay nipetrahan'izy ireo nandritra ny 70 taona. Zany fampitahorana avy tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, satria fanavotana avy Allah subhanahu wa ta'ala nialan'izy ireo tao amin'ny tanin'ny Egypta ka tonga teo amin'ny ardh izay hoe tanàna anankiray izy ireo, ka noterety Allah hakan'izany taoraty zany ary ampiatra azy amin'ny fomba mendrika ireo bani Israely. Taty aoriana dia nalain'izy ireo notanteran'izy ireo ny zavatra voalaza tao anatin'izany taoraty zany. Rehefa nataon'izy ireo izy ireo taty aoriana, afaka ataona maromaro taty aoriana, i Musa alayhi salam dia niantso olona 70 tamin'ny vahoakany. Zany hoe misy olona 70 nalainy nitsongainy tamin'ireo taranaka ny bani Israely, satria araka ny voalaza fa Musa rehefa niala tao Egypta dia nozarany 220 ireo bani Israely. Zany hoe misy foko 220, satria tadidio tsara fa zanaka ny mpaminany Yakob alayhi salam dia nisa 220, ka isan'ny zanaka ny Yakob dia kabila, zany foko avokoa izy ireo. Dia nozarany mpaminany Musa alayhi salam 220 ireo bani Israely, ka izany 220 zany dia nitsongana olona tsirairay amin'izy ireo, zany nitsongana misy ampany izy ireo ka misy 70 noenty mpaminany Musa alayhi salam mba le iona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zany fionana faharoa miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny Musa alayhi salam. Niaraka Musa nandeha amin'ny tendrombohitra amin'ankiray zay atory, zany io tendrombohitra io no fionan'ny Musa alayhi salam amin'ny tompo Allah miaraka tamin'ireo olona 70, zany hoe lehilahy 70 nalainy Musa alayhi salam mba handeha hibebaka eo anatrany Allah tamin'ny fahotana zay nataon'ireo bani Israely andro maromaro lasa izay. Rehefa tonga teo izy ireo dia Musa alayhi salam manao istighfar, miresaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, fa ireo bani Israely maheno ilay resaka ataon'ny Musa alayhi salam amin'ny bani Israely, maheno ilay istighfar ataon'ny Musa, naheno ny firesan'ny Musa amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, dia teo nitsiry eritreri-dratsy indray tamin'ireo olona 70 zay nitsongaina tamin'ireo bani Israely tamin'izany fotoana zany. Ka rehefa naheno an'izany izy ireo, rehefa miverina Musa tamin'izy ireo dia niteny izy ireo manao hoe: ory Musa, zay tsy mino anao raha tsy mahita ilay tompo izay resanao mivantana, zany hoe tsy misy sakana fa mahita mivantana an'izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany. Ary Allah subhanahu wa ta'ala tantaran'izany ao anatin'ny suratul Baqara manao hoe: wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Ory Musa, rehefa nareo izy Allah subhanahu wa ta'ala niteny tamin'ny Musa fa zay tsy mino anao ry Musa raha tsy mahita tompo Allah subhanahu wa ta'ala mivantana, فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Dia inona sazy nalefan'ny Allah subhanahu wa ta'ala? Ny sazy nalefan'ny Allah subhanahu wa ta'ala nalefan'ny saika, karazana varatra avy anan-danitra, dia namono ireo olona 70 ireo, zany maty tsiraidray, wa antum tanzurun, hoe eo anareo tonga taminareo izany karazana varatra zany ary namono anareo, ary nareo eo amin'ny fijerenany zany fahafatesana zany. Ahoana hoe fijerenany fahafatesana? Satria tsy niara-maty izy ireo fa tsiraidray, maty ny iray, ny olona rehetra 780 mahita, ny maty faharoa, maty fahatelo, izy isika izy 70 dia maty avokoa tratran'izany zavatra izany. Dia rehefa maty izany natahotra Musa alayhi salam, satria ina no antony? Ireo bani Israely tsy maintsy hanendrikendrika ny Musa fa izy no mitondra azy ireo ary namoaka azy ireo tanatin'ny foko izay hoe nitsongaina, ary tonga tany amin'ny toerana anankiray. Tsy maintsy hanendrikendrika ireo olona ireo fa hoe Musa anao namono an'ireo olona 70 ireo. Dia nangataka Musa alayhi salam ary niteny izy hoe: Rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya afatuhlikna bima fa'ala sufaha'u minna. Io dia ao anatin'ny surat Al-A'raf. Zany hoe Musa alayhi salam niteny ory tompo Allah subhanahu wa ta'ala, nitena tsara raha ohatra ka hoe tia amona ireny vahoaka ireny nao dia tia amaso ny bani Israely taloha mitondrako azy ireo dia tia amin'ny toerana ity, satria izy natahotra sao dia endrikendren'olona.
zany hoe niangady Mosa alayhi salam mba ho velomina indray reny olona fitopolo zay novonoiny Allah subhanahu wa ta'ala noho ny hoe mila hijeriny Allah subhanahu wa ta'ala mivantana izany. Dia Allah subhanahu wa ta'ala noho ny fitiavana ny Mosa sy fitiavana amin'ireo vahoaka israeliana tamin'izany fotoan'izany dia novelominy Allah subhanahu wa ta'ala fandroany izany bani Israel. Ary Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny hoe thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Ary novelominay ianareo izy Allah subhanahu wa ta'ala taoreny ny fahafatesanareo indray ary anareo izy mba ahafanareo manana an'izany fankasitrana any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zany hoe maty izy ireo dia novelominy Allah subhanahu wa ta'ala indray mandeha mba ahafan'izy ireo mibebaka sy mankasitraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tao anatin'ny tanàna io ihany koa, tao anatin'ny 70 taona izay nahavera azy ireo tao amin'ny tanàna anankiray izay manakaiky ny Palestine sy manakaiky ny Jordanie, dia nisy tantara ihany koa ny tonga teo Mosa alayhi salam. Zany hoe tsy nisy orana mihitsy tamin'ny fotoana iny, zany hoe maina ny vokatran'izy ireo, tsy misy orana ary natahotra izy ireo sao dia ho faty. Ka nangataka tamin'ny Mosa alayhi salam izy ireo mba hoe andeha hanao salat al-istisqa, zany hoe manao salat fangatana orana avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa nanao salat al-istisqa izy ireo izay nitarihan'ny Mosa alayhi salam, nitarika Mosa alayhi salam rehefa vita ny salat al-istisqa dia tsy nilatsaka ny orana tamin'izany fotoan'izany. Dia niteny Mosa alayhi salam satria izy miresaka mivantana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny ry tompo Allah, anao nanome promesse zany hoe nampanantena ay fa hoe ho latsaka ny orana raha vao manao salat al-istisqa izay. Ka inona no antony tsy nilatsahany orana? Dia niteny Allah subhanahu wa ta'ala, ya Mosa inna min bainikum abdan asani mundu 40 sana. Zany hoe eo anatrenareo ry Mosa misy lehilahy anankiray zay namota ay nandritra ny 70 taona ka ao ka vokanao izy ao, fa izany no mahatonga ny orana tsy nilatsaka tamin'izany fotoan'izany. Dia niteny Mosa tamin'ireo vahoaka israeliana, misy ray aminareo dia nanotany Allah nandritra ny 70 taona ka ao ka hivoaka zany olona zany mba ahafahany orana milatsaka. Dia tsy nisy mivoaka izy ireo, fa ny lehilahy indray tsapany fa izy no tiany Allah subhanahu wa ta'ala teneny. Dia teo izy dia nangataka tamin'ny Allah mivantana hoe ry Allah, raha mivoaka zao afa-baraka hoe zao no tsy nahatonga ny orana ho latsaka ary zany ilay nanotanao nandritra ny 70 andro. Nefa raha hijanona zao dia tsy latsaka ny orana, ka mangataka aminao satria tompo Allah mba ho fafana amin'ny heliko ary alatsany ny orana. Vita izay teniny zany rangaha zany sy doa izay nataony sy ny fibebana, nilatsaka avy hatrany ny orana ka gaga Mosa alayhi salam ary nantanany Allah subhanahu wa ta'ala, ry Allah, izany izy tsy nisy olona nilatsaka nefa tsy nisy olona nivoaka na amin'reto vahoaka reto nefa nilatsaka ny orana. Dia Allah subhanahu wa ta'ala niteny vaovao mafaly ry Mosa fa nibebaka izany olona izany ary nifafako ny fahotana ary nalatsako ny orana. Fa kosa tamin'ny fotoana io dia nilatsaka indray mandeha irery any izany orana izany, zany hoe indray mandeha tsy nitohy ny filatsan'ny orana tamin'izany fotoan'izany, ka nangataka foana bani Israel mba liatsany izany orana izany. Ka i Mosa alayhi salam rehefa nangatany ireo bani Israel ka nitodi-doha tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa nitodi-doha tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny Allah subhanahu wa ta'ala, ry Mosa, alay votehana izay eo amin'ny tananao kapohy amin'ny vatolampy anankiray fa hivoaka rano izany vatolampy izany. Ary Allah subhanahu wa ta'ala tantarany zany ao anatin'ny surat al-Baqara miteny manao hoe wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Rehefa Musa niangavy tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba ahazo an'izany rano zany dia niteneninay Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny Musa, kapoha amin'ny tehananao io ny vatolampy io fa hivoaka ny rano. Ka nivoaka rano, maso ny rano zany renirano nivoaka 12 isa. Inona nahatonga azy 12? Satria bani Israel dia miisa 12 ny fokony izy ireo, ka samy nahalala ny rano izay nivoaka tamin'ny vatolampy avokoa ireo foko 12 ary samy manana an'izany. Ary tsy vitan'izany koa, tsy vitan'izany fa fitiavany Allah subhanahu wa ta'ala i Mosa sy ireo vahoaka ireo, dia rehefa mandeha izy ireo vahoaka ireo zany na mipetraka amin'ny toerana mamay na mafana dia alefany Allah subhanahu wa ta'ala rahona eo amboniny izy ireo, manalokaloka azy ireo. Ary Allah subhanahu wa ta'ala miteny hoe wadallalna alaykumul ghamam wa anzalna alaykumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum. Nomenay, nataonay rahona
miandry nareo zany hoe manalokaloka anareo eo ambony ary nalatsaka anay aminareo ny manina le zany hoe sakafo tsara sy saloa nalatsaka ho anareo ka aoka anareo mba ny Israely mihinana amin'ireo zavatra zay nomenay anareo. Zany hoe ireo karazana zavatra maro, mbola maro zavatra zay nitranga nandritra io fotoana io, fa kosa ireo ny zavatra azo tsapaitany tena ngeza nitranga tamin'izany fahaverezan'ireo mba ny Israely tao amin'ny toerana anankiray nandritra n'izany 70 taona zany. Ary tao no nahafaty ny Mosa alayhi salam zay mbola horesantsika amin'ny fotoana manaraka. Fa tamin'ity androany kosa dia tapitra ny fandarantsika isoranao nanaraka an'izany hatramin'izao fiafaran'izao ary ihany koa manome ny fotoana ho anao ho amin'ny rahampitso miaraka amin'ny tantaran'ny mpaminany Mosa alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة. قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية. كل حرف سواد بين السطور معجزات في كل قصة جوا الكتاب في عظات.